izy no iza fandarana izy no iza ahafanao mafantatra fomba fiaina traikefa tantara tena marina izy no iza fandarana fanabeazana sady fialamboly iarahanao amin'ny herimanina raha herina riva isaky ny alahady amin'ny 10 ora riva eto amin'ny radio haja miraba rafalimanana dia miraba ny vahoaka malagasy sy ny mpieno ny radio haja eto Antsirabe. Azonao lazaina ve ny fianakaviana sy ny toerana nahaterahanao sy ny tombonao? Oui, ny raba rafalimanana zany dia zanaky Albert Rafalimanana izay olo fampianarana izy fanabeazana dia zanaky Dr Rafalimanana Patricia izay mpitsabo maso ao Antananarivo. Ny toerana nisy ana niterahako naterahako dia tao Nanisana tany no nalehibea tao Nanisana Antananarivo. Inona ny zava-nisy teo amin'ny tontolo nisy anao fony mbola zaza? Ny zava-nisy tamin'ny tontolo nisy tambola zaza dia za tsy niteny tambola kely fahazazako zany dia ndraikitra tamin'ny ndraikitra ny lelako dia ndreniko moa mpitsabo anisan'ny mpitsabo zandry indrindra sady vehivavy teto Madagasikara izy tamin'izany dia nisy hoe professeur Rivolala zay dia zay nandidy ny lelako efa taty amin'ny 1 taona koa vao nanomboka tena ny teny. Izy amin'ireo ray aman-drenina ny havana nisy fiantraikany manokana taminao dia inona no nianaranao tamin'izy ireo? Misy anakefatra zareo. Ny voalohany aloha ny reniny teraka amiko i Dr Rafalimanana Patricia satria tena nampina tonga nanana finiavana be tamin'io reny koa dia izy dia tia fifananana be ary tsy malaiky mihitsy ny resy eo amin'ny fiainana eo amin'ny fianarana indrindraindrindra. Ny raiko indray dia mpampianatra izy izay tia karoka izy moa docteur anao matematika koa dia rehefa miady hevitra aminy dia miresaka kajy matematika foana dia rehefa miresaka zany dia ohatran'ny olon-dehibe zay miresaka dia ny anankiray indray ny raibeko Rajersion William zay olon'ny fampianaran'ity firenen'ity koa izy dia anisan'ny tena mitarika foana indray dia miresaka finoana satria anisan'ny mpikirakiran'ny FJKM izy tamin'izany dia izy no mitarika dia ny raibeko avy amin'ny raiko indray dia anisan'ny nitarika indray amina resaka fitediavana satria mpandraraha be izy teo Antananarivo. Nanana nofy ho lasa ino ianao tamin'izany? Za dia olona mpanofy satria za kavia dia araka ny teneniko teo hoe olona manana nilay sahirana amin'ny teny dia ny tena marina zany ohatrany hoe karazana miteny efa tatyarina vao nafantatra hoe manana double subconscience. Nofiko hatramin'izay dia anao filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Inona no fahatsiarovana tena nanamarika anao tamin'ny fahazazanao? Ny fahatsiarovana tena nanamarika tamin'ny fahazazako dia ny fitiany fisiny ny ary zay no natonga le nofiko teo hoe anao filohan'ny Madagasikara satria ny antony dia zao be da be zany zay niarany lalao tany am-piangonana satria za zany zanaka FJKM fa zany tazana katolika zay nianatra tao amin'ny sekoly Saint Antoine tany Antananarivo tany dia ny zavatra tena nanamarika fahazazako dia ny fahasamafan'ny malagasy tena hoe zay be da be ary zay rehefa milalao zay mipetraka any amin'ny tanàna ataontsika hoe quartier résidentiel ny Antananarivo satria ataontsika hoe manakatao le ray aman-dreny koa tany Nanisana zany ny anisan'ny quartier lia résidentiel mitovy amin'ny Ivandry tamin'izany dia ny zahay nefa rehefa makany am-piangonana makany Lasora dia milalao amin'ireo zana-bahoaka rehetrarehetra dia izay no nampatonga anao hoe ndray andro dia anambatra ny rehetrarehetra
ary zay mba tanjoko ary tanjona le izy tsy miresaka politika fa tanjona mihitsy no amba malagasy mihitsy ny hoe zany mba zavatra tiako atao satria izy tamin'izany zay dia efa nanao karazana ohatran'ny saryteny a hoe raha ianao ny flo raha ianao ny zao satria isaky ny mandalo zay a satria ny rehefa misy mandalo eo amin'ny tranonay ny floan'ny république mandalo amin'le tobile tsara tarehibe dia osa hoe rehefa zany floan'ny république dia tsy asiako an'ireny fa aloha mba manao zavatra hafa dia nanamarika teo amin'ny fiainako mihitsy zay zavatra zay. Misy olana na ady sarotra ny ainanao ve fa mbola zaza dia ahoana no miatrehanao an'izay? Eny nanana olana mihitsy tamin'ny mbola zaza ny tena olana dia zao mamela kely anazavanty araka ny raiko teo na ny raiko na ny raibeko dia samy tao anatin'ny atao hoe fanabeazana sy éducation teto Madagasikara. Ny raiko ny raibeko samy lehibean'ny fampianarana teny Matasoa tamin'ny école d'élite tamin'ny andron'ny vazaha. Ny raiko indray dia teny amin'ny lehibe tao Minizeb na éducation nationale zany. Dia ny zavatra ny nanamarika anazy zany dia zao le dadabeko niasa tamin'ny andraka tamin'ny vazaha izy tena pro frantsay be dia le raiko indray tsy teny malagasy be ka rehefa tonga za zany tamin'ny hiditra nianatra primaire dia ny zavatra nitranga dia nianatra n'le atao hoe fanagasiana tsy nisy teny frantsay mihitsy ny fisekoly nianaranay ary zay nianatra tany amin'ny EPP dia tany amin'ny CEG tany amin'ny EPP Akadivato zany nianatra dia avy eo nianatra tany CEGP Flo. Ny zavatra nitranga nefany rehefa vao lasa nandeha nianatra lasa nianatra nakany Amerika ny datako na tany États-Unis dia tany Boston dia ny zavatra nitranga dia tonga dia navadiky le raibeko nianatra tany amin'ny sekoly teny frantsay zay tany amin'ny Saint-Antoine tany amin'ny Notre Dame de Lourdes aloha dia avy eo tany amin'ny Saint-Antoine. Ny zavatra nandritry ny ray volana dia nitomany fotsiny nataoko tamin'ny classe de T5 T7 na cinquième satria tsisy haiko le zavatra teny le atao ampianarana satria mivadika teny frantsay tampoka nefany zay zavatra zay dia nanovana teo amin'ny fiainana satria rehefa avy eo dia tonga indray ndraiky nianatra avy tany États-Unis dia ny zavatra nitranga dia zao miverina teny amin'ny lycée indray nianatra teny amin'ny lycée Andohalo dia efa mifangaro moa ny teny tamin'izay fa lasa teny frantsay ka inona ny zavatra tena nanamarika an'izay dia hoe tsy maintsy tafita na inonina na dia na tsy mifankazo ary ny teny tamin'ny teny gasy mivadika teny frantsay dia tafavoaka dia be tabe mihitsy ny ankizy zay tafavoaka tamin'izay ary tena namarika tamin'ny fiainako ilay atao hoe fanagasiana. Nisy olona modely tamin'ny fiarahamonina ve mahatonga anao olina amin'ny politika? Misy modèle mihitsy ny teo fiarahamonina olina tamin'ny politika. Modèleko voalohany amin'ny politika dia raha olona nivelana izy dia Nelson Mandela zay manana teo résilience izy ary raha ohatra indray amin'ny resaka malagasy indray dia ny modèleko dia Iry Razafimaleo zany hoe olona nianatra izy fa ny problème amin'izay sady mpandrara izy fa rehefa tonga teto Madagasikara izy dia tsy takatry ny malagasy hoe inona ny tokony ataony. Dia raha ohatra indray any amin'ny olona fivavahana dia ny modèleko dia Papa François satria sady jésuite izy no manana n'le atao hoe fijery tena lavitra ary zay ny mampatonga anao hoe ireo telo ireo ny modèleko amina resaka politika. Ahoana ny ainanao ny fahatandranao nisy fiovana ve ny fomba fijerinao sy ny fiainana manokana? Marina niova le izy inona nampiova azy izahako foana izy ampitaina amin'ny zanako fa nampiova azy tena tamin'ny fahatandrako satria zay moa tazaina tao anatin'ny ara-pinoana dia mipetraka foana zany hoe ny ray aman-dreny no miezaka foana hoe modi amin'izay fa variana amin'ny lalao zay tsy misy lera mihitsy fa variana amin'ny lalao manao kasikasikapoka manao vitsili manao karazana zay kilalao any ivelany manao baolina manao sport. Ny zavatra hitako niova ankehitriny mifanohatra an'izay ny ankehitriny le tanora ndraiky izy indray zao no forcena hivoaka ny trano fa tsy mety mivoaka ny trano satria variana amin'ity telefôny ity daholo izy rehetrarehetra lasa virtuel zany hoe ny tsy mampitovy amin'ny ankehitriny sy tamin'ny andro ny fahatandrana ny ainako dia
lay fotom-pisainana taloha zany a dia mitambatra ny tanora miara milalao fa amin'izao fotoana tsy izay intsony. Ny zavatra tsapako anankiray koa dia variana amina resaka amin'ny teny vahiny izy ngamba ny manazava azy hoe any amin'ny resaka virtualité tanteraka ny fantanindranony ankizy amin'izao fotoana. Fa za mino fandray andro any a raha tsika ray aman-dreny zany manana an'izay fotom-pisainana taloha zay, satria tamin'izany a raha ohatra zao hoe ankizy roa zay no miady androany a rapitsy dia miombona, zany hoe tena madio fo zany ny fiainana taloha. Fa ankehitriny ianao raha miady androany a dia nyrapitsy maraina ny ray aman-dreny anankiroa no makeny amin'ny tribonaly a dia mifampitory dia mifanagahatra dia mampiseho izy na manam-bola. Zany zao fisainantsika androany. Inona ny fanamby lehibe indrindra natrehanao tamin'ny fahatandranao? Ny fanamby lehibe indrindra teo fahatsandrako a dia za moa vao 5 taona mahery kely teo no afagabaka dia anisany zandry indrindra zay no nianatra no niditra université tamin'izany. Fa na dia zany ary a ny fanamby napetraka foana matetika izay rehefa amin'ny fivoriam-pianakaviana, satria mamela kely ianareo hiteny hoe ny fianakavianay dia mba fianakaviana manana targetra zay ry zareo a tsy olombelona ianao raha tsy manana diplôma ambony be. Ny tiako resana zany ohatrany hoe raha vao tsy manana doctorat anao dia tsy olombelona, dia rehefa miresaka ao an-trano a dia vao manontany hoe inona zao ny diplômanao dia hitanao moa rehefa le fivoriam-pianakaviana ireny dia misy manontany foana hoe inona ataonao rehefa lehibe, dia miteny sasany piloty dokotera, satria ny ankabetsahany fianakaviako moa dokotera daholo. Fa rehefa tonga teo amin'ny toriko a dia za miteny zaho ny asa ataoko a dia za anao milliardaire, dia nivandravandra daholo nrehetrarehetra hoe tsy asa zany, dia satria za ny voalohany a mpandrarao amin'ny fianakavianay. Dia niteny hoe za anao milliardaire satria ny antokony a dia za mila manan-karena be anapiko ny mpiray tanindrazana amiko. Dia tonga saina daholo izy rehetrarehetra fa tsy asanga izy zany milliardaire zany, dia ozy za hoe asan'ny milliardaire. Misy tanjo nanaovana anazy a dia izay zavatra izay tadidiko tsara tamin'iza 20 taona nanana an'izay izay fisainan'izay. Ary rehefa avy eo amin'izay dia nanatanteraka fianarana maro dia izay fianarana maro izay a no navitako an'ilay izy a dia tanteraka ilay izy 20 taona dia PDG na société, zany hoe 20 taona dia fa ingénieur a, dia 20 taona dia PDG na société a, dia 20 taona fananana groupe de société ary fananana teo amin'ny 200 personnes teo niasa tamin'ny orinasako a. Dia 30 taona fananana orinasa tany ivelany mitantana zavatra maro. Dia 30 taona nieritreritra amin'izay hoe andeha hanompo firenena. Tamin'ny taona firy zany ianao nanomboka hoe liana tamin'ny raharaha politika sy ny raharaha-pirenena? Tamin'ny taona 2013 3 sy 4 arivo. Satria ny tena natonga nanao politika dia tsotra be. Nanao fanampiana tany Toliary zay, nanao fanampiana niaraka tamin'ny mpanjakany Dubai tamin'izay a, dia nanao fanampiana nitondra roplanina 747 teo zay nanampiana andreo havana tany atsimo nitratran'ny cyclone Arona. Dia niantson'izay politika tamin'izay a tena feno atreto, zany hoe tsy teo zany nahitako hoe manana olana ty firenentsika ty. Le firenena tsy olona ray ny olana fa le système mihitsiny, le firafitry le firenena mihitsy ny olana. Dia hoy izy za hoe andray anjara mihitsiny satria ny atao hoe politika amiko a dia rehefa tapitra rehefa mba manakatao ho an'ny ankohonako sy ny manodidina dia mba mijery koa ny fiarahamonina. Dia zay nanapa-kevitra hoe alao amin'izay a teny hivadika mba andray anjara briky amin'le politika. Fa malheureusement ozy vazaha tsy haiko le politicienne ny malagasy, fa ny politika dia tiako mihitsy ny hoe mitondra anjara brika. Ahoana fifandraisanao tamin'ny ray aman-dreninao sy ny fianakavianao tamin'ny fahazazanao? Nanana olana be tamin'ny fifandraisana, satria zavatra anankiray aloha efa tsinjoko dianim-boalohany a ilay olana resaka politika sy ny resaka firafitry ny fianakaviana eto Madagasikara. Ka rehefa nanapa-kevitra anao politika dia namoro ny fianakaviana mihitsy na akaiky na lavitra hoe ity dia amin'ny teny vahiny izy hoe engagementko personnel fa tsy engagement ny fianakaviana. Satria zay anisan'ny fianakaviana somary nanana olana tamin'ny fanjanahantany
dia teny aho hoe tsy te hiverina amin'izantsontsika fa alomba andeha anarery ary zarery no manana ny zay engagement zay najainy zareo moa le izy a fa rehefa tatyarina rehefa somary politika eto manko zay natao hoe politika misy ny tsara misy ny ratsy a dia hitako hoe nanany sarotra be ny olan'ny fianakaviana tamiko satria te anampy zareo nefa tsy avelako anampy ny antony dia zao satria engagementko le izy ary matetika na misy arany sasany tianao politika koa dia lasa ny fianakaviana ray manontolo mihitsy manana olana tamin'ny fatandranao ahoana no fampikasoanao tamin'ny toedrarà nisy teny amin'ny fiarahamonina ny anisan'ny ny fampikasoana dia ny anankiray ny tenako a dia anisan'ny lehibe mpitarika tanora foana raha any amin'ny sehatry ny fiangonana dia nitarika tanora kristianina ny tenako nanomboka 90 taona dia tamin'ny fa 90 taona koa dia efa mpitarika sampana tanora kristianina ny tany amin'ny sekoly ray a dia efa nisan'ny mpitondra foana tany amin'ny 50 anina mitondra an'ireo tanora ireo foana mpitarika ny tanora foana misy indray a ny any amin'ny resaka kape any amin'ny kapean'ny scout zany scoutisme dia mitarika ny tanora foana ny zavatra tsapako foana zany nataoko hatramin'izay dia ny fitaritana ny tanora na traizatraiza na tany amin'ny tontolon'ny fampianarana io na tontolon'ny finoana io a na tontolon'ny fiarahamonina tsotra fotsiny a ary ana dia hatrany ivelany ary satria ny zavatra rehefa nandrarà tany Singapour zay a dia tany satria nisan'ny malagasy voalohany zay nandrarà tany Singapour rehefa nisy sidina direct zany vol direct Antananarivo Singapour zay nanisany nanokatra an'izany dia nitarika andreo malagasy andrarà ary mbola nitarika izy mbola bedabery zareo ary mandrarà io na anisan'izany ary ny filoam-pirenena ankehitriny ary a dia anisan'ny niara-tanora niaraka zay nandeha nakany Singapour tamin'izany zay nandrarà amin'ny Singapour Madagasikara ny tena tiako resana amin'izay zany dia hoe tao anatinay foana le fomba fisainana ry io moa fomba fisainana zay mbola hoentiko hatramin'ny androany a dia le fomba fisainana zay noratofoko tamin'ny fitazana jésuite dia ny hoe ny fanahy ny mahaolona ary fanahy mahaolona foana no nahatonga ana nametraka zay fotom-pisainana hoe mila mifanampy mila fitaritana misy tsy maintsy misy mpitarika dia misy nitaritana ary ny tenako dia nisafidy foana tsy hoe safidiko le izy fa mety zay mihitsy nyle toetra dia ny oezahana zany dia mametraka an'izay fotom-pisainan'izay misy ve ny fotoana natonga anao ho anapa-kevitra hoe teo lasa mpanao politika raha eny dia tamin'ny fotoana sy toe-javatra nanahoana nisy mihitsy ny fotoana ary tsareoko le izy voalohany io fotoana io efa mpandrarà tamin'izay 12 lay fotoana mananamana efa mpandrarà tany Dubai tany Dubai nipetraka tamin'izany dia misy prime ministre thaïlandais zay namako Thaksin Shinawatra ny anarany namako efa izy exilé politique izy tamin'izay mipetraka tany Dubai kanefany izy dia anisan'ny manana ny mine ngeza be teto amin'ity firenena ity dia mine de charbon de Sakou dia niaraka nidina taty Madagasikara zay nientiko tamin'ny mpitondra teto mihitsy tamin'izany hoe andao mba miaraka jerena lavitra nijerena ny momba n'io resaka développement Sakou io satria raha ny Sakou zay mine de charbon dia tsy tokony hanana problema na resaka angovo mihitsy Madagasikara ary tsara fantatry malagasy zany fa ny Sakou dia misy 1,2 milliard de tonnes eto Madagasikara ary ny atsika rerany tsy mba lavana any ambanin'ny tany fa eo ambonin'ny tany dia tamin'izay izy niteny hoe inona problema nantany azy inona problema dia niteny izy hoe problema ozy dia ny resaka accord politika foana mahazo ny mpandrarà dia nidina taty dia rehefa nidina taty dia tsy voavaha mihitsy ny lizy satria eo le olana politika eo no misy te azo tombony eo no mirehetrarehetra zay zavatra zay dia natao amin'ny palais diavolo mihitsy no nanapahako-hevitra rehefa avy nitsidika n'le mpitondra fanjakana tamin'izany hoe ilatsaka filoam-pirenena eto amin'ity firenena ity mba hitondra anjara brika anovana an'le toe-tsaina hoe tokony miofitsika
fa tsy voatery foana ny tombontsoantsika nyjereny fa tokony tombontsoany ny malagasy ray manontolo hatramin'izao zao etreto hoe foropo efa domembe folo taona lasa zay dia mbola tsy misokatra le sakoa hatramin'izao nefa ny raha io no misokatra tokony efa tsy hanana problema tsontsika dia zay ny tena nanamarika aho hoe noho ny fitiavataon'ny madagasikara doza hoe tokony sakoa isany fotsiny fa ty fireneny ity dia mahanakarena be fo za hoe le vitsy manam-panahy ny malagasy dia za tsy niteny hoe nirado rafalimanana rereo manam-panahy fa misy kosany a fotom-pisainana hoe mila mitarika mila say manovotsika dia izay ngamba ny zavatra nanamarika ny tena. Inona no asa voalohany ataonao talohan'ny idiranao antsehatra ara-politika ahoana no fiatraikan'izany taminao? Ny asako voalohany a dia PDG na société. Za mbola tsy niasa tamin'olona satria zay efa tanjoko hatramin'ny mbola kely ary zay foana nytaritiko amin'ny tanora. Misy karazany roa eo fiainana dia soit ianao mpampiasa soit ianao mpiasa, zany hoe soit ianao mpanome vola soit ianao mpitaky vola. Zany safidiko a dia noho za hoe za dia tsy manaiko mpiasan'olona ary somary nifandona tamin'ny ray aman-dreniko mihitsy tamin'izany hoe ina le asa tianao atao za mila mandrarà dia rehefa nandrarà dia niroborobo be ny sociétéko ny orinasa fa inona ny tranga rehefa nidroboka tao anatin'la politika dia niara-potika tamiko tao anatin'la politika le orinasako teto Madagasikara ny sorako an'Andriamanitra dia efa international ny orinasako ka ny tany ivelany tsy voakitiky ry zareo. Zany hoe ina mahatonga an'izay ny aty Madagasikara mbola tena le politicien rehefa manao politika ianao ka alako bikaiky tsy tiako tare dia potehana tanteraka ianao zany navoan'ny malagasy rehetrarehetra tia tanindrazana teto fa rehefa noho ny fitiavany tanindrazana dia nitondra za tsy niteny hoe potika ny société fa ireo mpandrarà malagasy zay nanao zay niditra politika dia potika daholo nefa dia zao tsara fantatritsika dia zao tsy rendrarendra na resaka hoe teisio fotsiny mahatonga le andray-panjara politika satria tsy mety manakarena rery ary zay mampatonga ny hoe ny anjaranay dia hoe andao hiaraka ifampisotina hiakatra dia mba miara manakarena malagasy fa tsy zay manko ny tanjon'ny mpandrarà dia ny anana zavatra ngezabe dia mba hoe fizarana anatin'ilay izy. Inona no tonga anao andray fanapahan-kevitra irotsaka na iroso amin'ny andraikitra ara-politika iray? Ny antony mbola nandraisako an'ilay fanapahan-kevitra dia tsotra kely. Ny antony dia rehefa voatsakatsakana amin'ny zavatra rehetrarehetra atao tamin'ny fandrarana satria ny zavatra tsapa dia hoe raha ty amin'ny lafin'ny fandrarana dia efa manao zay mety ny mpandrarà fa aiza ny sakan'le olan'le firenena dia ato amin'le mpanao politika mitondra le firenena mihitsy ny olana dia anisan'izay ny natonga anay nisy nanangana aloha za araka ny teneko anao teo mpitarika foana nanangana karazana tokona tanora zay mpandrarà daholo zay fa mahasamy hafa anay dia zay mpandrarà nianatra zany hoe mpandrarà zay manana PhD daholo na ingénieur na maîtrisard dia niezaka zay hoe ary zay ny akabetsana anglophone daholo fa tsy francophone dia zahay ireo no niezaka nanangana groupement zay hoe NGMB New Generation of Malagasy Businessmen dia io New Generation io niezaka zay hoe mba hitondra anjara-biriky fa ny zavatra tena namamarika teo amin'ny fiainana dia hoe avaisitsika nihiditra raha indray anjara ao anatin'ilay teo politika dia ny zavatra anjara-biriky nentinay voalohany tsy nisy nieritreritra mihitsy zay hoe andeha anao président république aloha fa nieritreritra dia hoe andao anaovana lalana roa eto Madagasikara ataoko amin'ny teny vahiny kely ty Herman dia le lalana zany ray zany chemin d'homme d'affaires iny efa chemin-nay iny lalana iny mpandrarà fa misy koa zany créena mihitsy ny atao hoe chemin d'homme d'état satria ny zavatra tsapanay eto Madagasikara dia politicien par accident daholo ny politicien teto Madagasikara fa hoe andao ametraka mihitsy ny olombelona zay natokany hitondra dia teo moa ny safidinay satria tamin'izany nisy nanafangaro ny fitantanana firenena sy fitantanana ny orinasany dia ho zay hoe andao sarahana mihitsy ny hoe zay manao politika na hoe homme d'état dia tsy tokony ikirakira volantsony atao amin'ny fandrarana atao amin'ny business dikan'izay raha te hanakarena ianao dia tokony mijanona atao amin'ny homme d'affaires businessman raha ty anana voninahitra ianao ka manana andraikitra dia tsy tokony hanakarena ianao fa homme d'état ny anaran'izay satria honneur ny azonao
dia ny fanaraka zay dia nanometraka mihitsy zay ary tao amin'ny ampandrara dia hoe amin'ny nanana daty mihitsy moa zay tamin'izany satria natomboka tamin'ny 5 io zavatra io a dia nitanjony hoe afaka 10 taona dia nanamboatra zay projet de société any Madagasikara na hoe tena hoe satam-pirenena ahafahany zay hitondra an'le Madagasikara zany fa tsy tsabanay homme d'affaires na homme d'état satria ny zavatra anankiray tsapanay dia zao vahiny daholo na milalao an'ny mpanao politika malagasy za tsy teny hoe sarbakoly fa ny akabetsahany sarbakoly any vahiny ny atao amin'ny mpandrara vahiny daholo raha tsy karana dia sinoa dia vazaha no tena mandrara no goavana satria le malagasy tsy manana n'le atao hoe accès financiaire raha miteny vazaha zany tsy manana raha vitsy ny malagasy mahazo volany amin'ny banky raha vola lehibe ary zay zany mampatonga ny hoe niditra mihitsy zay fomba fisainana angolofolona hoe andao mba hitondra zavatra hoan'ny fomba fijery malagasy zay nidiranay amin'le politika. Tamin'ny andraikitra ny tantananao voalohany inona no asan'ny miavaka indrindra vitanao sa ny zavatra nianaranao? Ny andraikitra ny voalohany araka teneko anao teo hoe ny tenako dia PDG société nanomboka 20 taona hatramin'ny androany fa nisy andraikitra anankiray zay tena napiavaka ana dia tsy hoe napiavaka ana fa ny tena nanamarika dia ny ambassadeur ny WFDP na hoe World Fund for Development Planning hatramin'izao moa io zavatra io satria ny tenako zany zao ny représentant ny représentatif permanente ny WFDP any amin'ny siège ny firenena mikambana Nations Unies à New York. Ina ny tena nanamarika anay nanamarika ny tenako tamin'io asa io dia zao ny tenako malagasy faharoa mpandrara zay moko ny atao hoe businessman philanthropiste fahatelo manao asa soa dia zay no nisafidianiny zareo firenena arabo zay tena mifinancie an'io World Fund for Development Planning io zay mifinancie ny resaka projet rehetrarehetra ka nanamarika dia zany efa sady malagasy no mame fanampiana rabola an'ilay mpiray tanindrazana amiko sy ny afrikanina satria continent africain dia izy dia ny zavatra tena nanamarika dia zao namorona mpandrara maromaro zay tao anatin'ny WFDP io ary io mpandrara io nitondra zavatra tsara ho an'ny continent africain. Tsy misy politika tsy misy adihevitra ahoana ny fomba fisedranao ny fanoherana sy ny fitsikirana? Zay mihitsy ny zavatra anankiray aloha dia rehefa politika zay tsy misy adihevitra tsy misy tsikera dia didijadona ny anarana zay aloha mbola iainantsika eto Madagasikara ninona ho resahany rehetrarehetra dia miainao anatin'izay lafan'izay tsika kanefany ny azadiny fa zay ny tenako indray dia mampiasa an'le atao hoe amin'ny teny vahiny ihany izy miteny hoe attitude positive za zany tsy mandray an'izy ho lesoka satria ny azadinitsika fa mbola tanora ny demokrasia malagasy satria tsika vao mafy be zany hoe ny aina atao anatin'ny fanjanahan-tany nandritry ny 80 taona dia atao anatin'ny fanjanahan-tany io tsy mahazo miteny dia rehefa avy eo rehefa miditra demokrasia sadasada maromaro tsika repoblika maromaro dia mbola mianatra ny malagasy dia zay ny mampatonga anay tsy kivy ny tena koa tsy hoe androany dia hanova zavatra iova tanteraka fa kosany misy zavatra ekena aloha ny ekena tsy hoe ekena njadona fa ekena aloha le fandrosoana amin'ilay resaka fanomboana anazy ny zavatra mihitranga manko amin'ity vanim-potoana iainantsika ity dia efa misy zao ny Facebook misy ny réseaux sociaux dia efa anisany manova an'izany resaka jadona zany aloha ny zavatra anankiray fa ny zavatra mbola tsapako ankehitriny eto Madagasikara ohatra raha zany antaninao dia mbola communication à sens unique ozy mbazaha zany hoe mbola manao mbola karazana teny midina ny miainga eto fa tsy misy mihitsy ny resaka fifanakaloza ka zay raisina raha vao mitsikera dia ohatra ndrenazo anareny vao mitsikera ianao dia samborona tsy zany nefa ny tokony vahaolana tokony hevitra miady fa tsy olona miady. Ahoana ny fahitanao amin'ny firenena tamin'ny fahazazanao sy ny fahatandranao miove zany ankehitriny? Sady mahafinaritra ny fanontaniana no sady mampiseny toa satria niova le firenentsika raha tamin'ny fahazazako
dia niaina tao anatin'le be midina aloha saiko na azonareo tamin'izany tamin'ny 1980 82 teo a dia nisan'le hoe be midina ina moa le be midina tratran'le sosialisme tsika tamin'izany a dia tsisy zavatra hohanina mihitsy teto Madagasikara dia milahbary milahamenaka rehetrarehetra avy eo nefa rehefa avy eo izay fahazazany zay a ny marke tamiko izy fa nisy fivoarana teto amin'le malagasy dia nivelatra niverina nandroso Madagasikara fa niainantsika efahetriny a dia mahatsapa fa ohatra miverina tamin'ny 1980 tsika izany hoe miverina indray a amin'le be vidina milahbary etsy milahatra menaka etsy milahatra ohatr'izao fa mety amin'ny endriny hafa satria ny zavatra tsapako dia zao tsy mahay makalesona mpitondra firenena eto amin'ity firenena ity tsy mijery hoe tokony manana tsinjo lavitra tsika tokony manana zavatra mijery lavitra tsika izany hoe tokony reo ny zavatra nisy tsy nety taloha dia tsy tokony averina ntsony fa zao zao tsika lasa miverina io moa zany le atao hoe mamerina foana zany ny zavatra mety lesiko taloha dia izay ny zavatra anankiray raha izay fanontanianao zay dia hoe mampalahelo fa miregresse Madagasikara. Inona no zavatra notiavinao sy ireharianao amin'ny firenenao? Ny tiaviko sy irehariako aloha dia ny mamalagasy aho malagasy aho ary tena amin'ny teny vahiny izy hoe je suis fier d'être malgache toko amin'ny teny vazaha mihitsy hoe amin'izao fotoana manko ny olana dia misy tsy mahazo ny teny malagasy za dia mirehare tanteraka fa malagasy zay aloha ny zavatra anankiray satria zany malagasy zany a dia manakasiny zany ny zava-dehibe ary io ndray tsy azo nizaniza mihitsy sorona momba fa ny anankiray kosany a ny anisan'ny mbola mampirehariana anankiray dia ny nositsika ty mihitsiny a dia mananjina ary mamananjina anazy izay foana nytaritako amin'ny tanora hoe tsy tokony mihitsy tsika ilavolefona amin'ity firenena ity fa tokony mitondra n'le hoavin'ny Madagasikara satria manana ny hoavin'ny Madagasikara ary ny hoavin'ny Madagasikara dia ny olombelona ao anatiny dia ny malagasy zany. Raha olona iray no asainao ny tantaran'ny firenenao, inona no tianao lazainy? Raha misy ana olona iray ny asaintsika amin'ny tantaran'ny Madagasikara dia misy mopera anankiray zay izy moa efa lasako razana dia mopera anankiray hoe Damaso zay ny anarany mopera jésuite izy io tsy efa tamin'ny andro efa taloha be zany mbola tamin'ny andro fanjanahantany zay mopera zany nisy boky soratan'io mopera io a dia tantarany momba ny malagasy izy dia raha tiako ampitaina za tsy anjarantsika mba mikariko an'izay boky zay fa io boky io dia anisan'ny nanamarika be satria tany États-Unis no nahitan'io boky io dia ny zavatra tena angatahako amin'ny malagasy dia tadiny bokin'ny Père Damaso io ny antony dia tsotra be misy a zavatra anankiray amin'ny tantarantsika malagasy dia misy tantarantsika dia somary novainy ny mpanjanantany izany hoe manany maizy azy ny malagasy fa novaina tanteraka ny tantaran'ity Madagasikara ity ka androany zany raha izay fanontanianao zay dia ny hoe tokony miverina ndoharanonsika dia miverina soratana tanteraka ny lova-tsofina malagasy ary miainga avy any amin'ny sorabe ka hatramin'ny androany izany hoe misy tantara ny Madagasikara ny olona mieritreritra foana Madagasikara dia tamin'ny 6e siècle nisy olombelona niditra tsia vao tamin'ny novembre 2024 zao no confirmé hoe misy olombelona teto 10 000 ans passé avant Jésus-Christ izany hoe efa nisy olombelona teto efa manana ny maizy azy malagasy ohatra tsy teny fotsiny any ny momba ny alakamisina mboma izay misy ny sorabe izay misoratra amin'ny teny hébreu ancien na ny araménianina dia misoratra mazava tsara hoe teto amin'ity toeranyity no nakana volamena ny temple Salomon. Araka ny fahitanao azy, inona no fototry ny olana ny iainan'ny firenena ankehitriny? Fototry ny olana maro iainantsika dia misy fototra ray ngeza be dia manana olana amin'ny teny vahiny angamba ny tenenako azy hoe manana crise identitaire ny malagasy ankehitriny very fanambolabelona amin'ny malagasy satria tsy hitany hoe raha amin'ny tanora zany ny resantsika zao dia tsy mahita repère ntsony hoe waiza le waiza ny ale
fa hoan'ny satria le olana dia zao le tantarany madagasikara mihitsy nisy nanova dia miala amin'ny fototry ny fiaviana mihitsy ny malagasy dia manjary lasa very dia manaonao kototo daholo ny rehetrarehetra raha tsy teny fotsiny ohatrany hoe anisany anankiray raha tena mipetraka ny sotoavina malagasy tsy tokony hisy ady hevitra io base toliary io zay ny zavatra anankiray satria mipetraka rehefa mipetraka aminao sotoavina dia tokony manaja mikea zay foko anankiray zay anisan'ny safidy tsy tambatra ny foko aty ivelan'ny ala dia mipetraka tao ary misy tsinjony tontolo iainana dia tsy tokony misy ady hevitra mihitsy zany hoe nytiako resana dia zao raha tena mifototra ny antoarano ny tena sotoavina sy ny sata mahamalagasitsika ary indrindrindra efa kristianina tsika ka hitoerantsika le mahakristianina tsika dia niteny anareo fa mbola mandroso lavitra noho ny amerika tsika fa ny olana anankiray androany dia tsy mitambatra le malagasy satria tratran'le fotom-pisainana zay neta mimpanjana tany teto amin'ity fireneny ity na iza hiteny na iza tsy faly na iza faly dia napetraka teto ny politika ny Napoléon le miteny hoe diviser pour régner na hoe zarazarao anjakana dia lasa mifampizara hevitra daholo dia tsisy zavatra mitoetra na anankiray nefa ny zavatra raha hiteny fotsiny azao hoe ny fanjakana na dia tsy mitovy hevitra ny fanjakan'androany azao dia raha ohatra ka nanao arabe tsara mikodana izy dia mety iny dia tokony makasitraka ny rehetrarehetra fa ny androany tsy misy continuité de l'état ozy ny teny vahiny rehefa nataon'le rakoto le izy dia tsy ataon'le manaraka tsy ataondrabe dia lasa zavatra manao lasa mamerina foana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zay ny zavatra anankiray hoe miaza ny tsotra kely tsy hoe manatsotra zavatra fa raha miverina andoharano ny mpanao politika eto Madagasikara ka mitoetra amin'ny atao hoe ny fanany maolona zay ny atao hoe sotoavina malagasy dia minoa na ianareo fa anakarena lavitra Madagasikara hiaraka amin'ireo tanora zay mikirakira ny teknôlôjia ary zay ny anisako nakalesako aty Atsirabe ohatrany zay hitarika ny ankizy ny tanora rehetra ny ambavohatra hitambatra anaty coopérative satria le matetika lay tanora mipetraka hatreny vohitra zay raisina hoe elita no indraindray lasa sakana satria zareo lasa variana mitondra le fotom-pisainana vahiny ohatra za zao vao mahita nandaloko ty Madagasikara zao dia mahita akizy any Majanga manao culture américaine hono zareo tsara be le izy fa saingy zao ny zavatra za tsy manakiana an'ireny tanora reny fa ny zavatra mahafinaritra le izy fa zao fotsiny tiako hoe mba verina andoharano aloha izy dia fantany hoe iza mamalagasy azy ina no adidy ataona manokana ho an'ny firenena sy ny vahoaka adidy matoko manokana zao ankehitriny dia zao nanomboka tamin'ny taona tamin'ny heritaony tamin'ny taona 420 dia nanapa-kevitra aloha sitaka politika sitaka aloha ina ny atao hoe misitaka aloha dia mijery satria ny tenako moa lasa miverina mipetraka any ivelan'ny Madagasikara dia miantony dia tsotra mila mandinika kely ka raha napa-kevitra aloha ny verina tanteraka aloha amin'ny fantrarana ary le fantrarana ataoko tsy fantrarana ho an'ny radio Rafalimanana sy ny groupe fotsiny sisa no atao fa tena amorona orinasa kely be da be eto Madagasikara ho an'ny tanora malagasy ary io orinasa io zany dia napetrako ao anatiny atao hoe coopérative ary zay no isorako eto na ny mpitondra any amin'ny firenena misy any Emiraty zany io na ny mpitondra malagasy na dia tsy mitovy hevitra ary fa nanova ny satany atao hoe coopérative satria za zany dia nangataka hoe androany ny tanorany dia manana olana raboly na inonina resantsika dia lasa apetraka foana le tanora ho lasa mpiasan'olona za tsy mianaka amin'izany satria matotsika mampianajanaka dia mba ho tafita ny zanakitsika fa tsy natao mpiasana vahiny dia mpiasana vahiny foana dia nametraka zany karazana plateforme coopérative zay anapiko an'le tanora sady le tanora tsy le tanora rery petraka hatreny vohitra fa tanora any ambanivohitra satria ny tanjoko zany dia anao toy vaka teo kareny na hoe chaîne de valeur raha miteny anglisy izy de blockchain ary io zavatra programme anetrika io tsy zany namorona azy
fa programa efa napetraky ny MDRM io le hoe satam-pirenena ary niraisiny colonel Ratsimandrava nataony hoe vatoekana hoe voamera toekarena bokon'olona tsy de tsy politika politicianina io fa politique économique dia zay ny nampahatongany hoe nitao aloha zay no ataoko anjara briky mandritry ny 5 taona eo zay zany tsy resaka politika mihitsiny akoatrany hoe ny zavatra tsy fanajana ny resaka fiandriana ny firenena iny kosa ny asa rotiny amin'izay zavatra zay fa raha resaka hoe andehanao tsikerana politika aloha aloha za ifatoka ary zay ny anjara briky koa dia ny anampy an'reto tanora malagasy mba hanana ny maha izy azy satria lasa ny vahiny mihitsiny no mitanany atao hoe toekarena malagasy. Rehefa tsy eo tsony ianao misehatra politika, inona no tianao holovaveranao amin'ny firenena? Voalohany aloha tsy possible mihitsy zany hoe hiala politika satria ny politika ny atao hoe famaritana ny teny hoe politika dia fanampiana ny mpiarabelona ary nidikan'izay fa zany tenako dia nisitaka fa tsy hoe nijanona politika ary tsy ala politika mandrakizay mihitsy satria manana didy amin'ity firenena ty ndray androtsika tsy maintsy hitondra ny Madagasikara zay aloha zavatra teny fanamby ho ataoko ho an'ny malagasy fa kosany ny zavatra ho apetraka ho an'ny mpiarabelona dia zao tsy tokony kosany hoentina hitoerana mandrakizay ny politika eto Madagasikara fa tokony mametraka an'ilay atao hoe fampitana saina na atao hoe fanion ho an'ny tanora ary ny zavatra tena mba faniriko ary zany ny zavatra diatanana tian'ny Rado Rafalimanana natao eto amin'ity firenena ity dia ny famerenana ny atao hoe famerenakasina ny malagasy aloha satria zay aloha ny ao anaty fotom-pisainana fanama olona faharoa dia ny fametrahana n'le atao hoe tany tsy hitoerany kolikoly satria ny kolikoly no manimba nyty firenentsika ity na tiatsika na tsy tiatsika satria kolikoly io dia androany hatrany atraty amin'ny farany ambany any amin'ny fokotany any hatrany amin'ny faratapony dia anjakan'ny kolikoly eto amin'ity firenena ity naizanaiza sehatra ary zay zavatra zay ny fanamby fa telo farany dia miverina malagasy ny fitantanana toekarena malagasy zay fotsiny fantatro io tsisy zavatra impossible zany mandeha ny ivelany ianao dia misy miteny hoe ka io efa nyvahiny tsy maninona zany fa io rehefa zany ny za olona ny akiray indraindray misy mametraka fantaniana hoe fa manino ny Rado Rafalimanana mitovy fijery amin'ny Donald Trump za hoe oui voalohany aloha fantatro izy ny tenako dia efa nanomboka tamin'ny 2014 dia miara-mipetraka ao amin'ny tanànany Donald Trump any Dubai manana tanàna ngezabe any izy ary ao anatin'izany fa zao nitovizana zay mianaka dia tsotra be samyty firenena zay izy tia ny firenena dia zay mampatonga ny hoe make America great again zany hoe alao izy miverina many Amerika indray no mitanjana dia ohatr'izay koa ny aty amin'ny firenentsika itsika koa make Madagascar great again zany hoe miezaka tsika zany ary ny great again tsy hoe ny Rado Rafalimanana dia fahitarika ametraka ny atao hoe diatanana ny fitantanana sy ny atao hoe filakevitra ireo tanora rehetrarehetra reo hitatana ny Madagasikara le fitantanana Madagasikara tsy ny politika rery fa ny toekarena indrindrindra jereo ny toekarenantsika ny fandriko reo ankizy ny Toliary ohatra mianatra amin'ny USSM école de l'Océanie tokana université tokana eto Afrika ao Toliary fa reo ankizy ireo mivoaka ao androany aloha ministra ny anankiray fa mba misy ireo amin'ireo ve manana orinasa ngezabe manao crevety misy anankiray ve manao traitement na hippocampe fa tsy misy satria lasa tonga dia mba nisy lasa vazany no lehibe andreo na karana na sinoa avy eo indray raha ohatra indray zao fitantanana amin'ny resaka orinasa zany mba tsy teneniko hoe ny orinasa lehibe rehetra tokony metsehatra an'izay ny tanora tsy ampy any tanora malagasy ny mitarika an'zareo anana an'izay fotom-pisaina an'izay zay mba dia tanana ary rehefa vity zay dia tsy mila dia eto mbola ataoko sariteny foana amin'ny olona hoe ny any tanjona dia tsy hijanona mandrakizay hitondra Madagasikara fa rehefa vitako mamerina n'le atao hoe famerenana ny laoniny ny asin'ny fitantanana Madagasikara satria le asina fitantanana mihitsy no voadony eto amin'ity firenena ity dia
verina amin'ny fiainako taloha indray a miverina fandrarana satria za maninona ho ny tiako fandrarako satria za olona amin'ny teny vahiny hoe manana ny atao hoe fahafahana na hoe liberté ka zany filohan'ny repoblika zany angy ka midy anaty lapy tsy matory ingy zany mieritreritra daholo hoe manahoana ny any base toliary manahoana ny ary manahoana ny saina frantsay ary amin'ny arabean'ny fahaleovan-teny ary manahoana ny sarin'le président ary ny tenen'ny olona hoe tsy mety ohatran'izao zany ny asan'ny président ny repoblika miady saina satria sao dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra dedavon'ny vahoaka malagasy ary zay ny mampatonga ny hoe manana ditsika tokony raisina amin'ny fijery miabo foana ny zavatra rehetrarehetra eto ary eto dia mitodika maranako ny teny zay dia tena teame afatra amin'ny mpanao politika malagasy olero oleretsy okzay za tena okzay le adiady madinidinika hoe rehefa tsy mitovy hevitra dia tokony mifamono dia mifanagahatra sy nrehetra andao arenina fotsiny ty firenena ty mifanarenana firenena dia miainga amin'ny olombelona ny famerena kasina dia miainga amin'ireo zanakitsika zandritsika reo daholy avy anao reo ankizy ireo hitantana ny firenena miaraka fahazagejaina reo tanora reo zay tena andriamanitra dia misaotra betsaka tsika misaotra betsaka mpieno ny radio aja dia miendrindrindra ny eto amin'ny faritra vakinakaratra dia misaotra betsaka koa ny tanora malagasy ary engany raha misy teny diso katsikabaro ozy ny teny malagasy raha ny tenen'ny nanafitoana atsika rehetrarehetra teo fa mba misy zavatra ihany tafapitako aminareo satria izay le atao hoe ny fanahy maolona ny hery tsy mahery tsy maleo ny fanahy misaotra tompoko mety fandarana izy no izy ahafanao mafantatra fomba fiaina traikefa tantara tena marina izy no izy fandarana fanabeazana sady fialamboly niarahanao tamin'ny herimanina raha herinareo izy no iza eto amin'ny radio haja